Laka misy rahampitso ivoaka amin'ny rahampitso ny larana vavaon'ny gazety soa ahitatsika ireo karazana torohevitra samy hafa izay aroso amin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Ny tontolon'ny lamaody arak'izao ahitatsika azy zao no tena aseho eo amin'ity pejy voalohany ity isan'ny vaoabasana ao anatin'izany gazety izany ihany koa ny lohahevitra sy ny torohevitra maro samy hafa. Amin'ny zoma ho avy zao moa araka ny fahafantarantsika azy dia fotoana natanterahana ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Araka izany hivoaka ho amin'ny rahampitso ihany koa ny larana vaovao ny gazety mahery, gazetiny lehilahy moderna. Ity gazety ity indray dia ahafantarantsika ireo tontolon'ny teknôlôjia amin'ny ankapobeny aloha dia ny sehatra ny fanatanjahantena no tena ahafantarana ity gazety ity. Aza dindro no manjifa ireto gazety roa ireto ho amin'ny rahampitso. Isorana feny ihany koa anao tompolasy tokovavy naharitra anjery ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Aza dino androany mbola misy ny fampahalalam-baovao natokana ho an'ny fampelezan-kevitra amin'ity andro famaranana ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.